Salama daholy faly miarabantsika rehetra manaraka ny chaîne RBC GTV. Hoanao zay mbola tsy manaraka azy dia manasa anao ny tenako abonnez-vous, manarahanao ireo trangan-javatra sy toe-java-misy eto amin'ny firenentsika izay anasana ireo malagasy sahy mijoro miteny eto amin'ny tany sy ny firenena. Aneho ny hevitry ny tenako manoloana ny tsy fahalan'Andriamatoa Andriamanjato Richard izay solotenan'i Madagasikara ny fidian'Andriamatoa Andry Rajoelina ho candidat mpifaninana amin'ireo candidat rehetrarehetra avy aty Afrika zany izay ho fidiana ho filohan'ny Commission de l'Union Africaine. Ny vaovao moa dia tsy lany ny solotenan'i Madagasikara zany hoe ny candidat napetrakan'Andriamatoa filoha Andry Rajoelina. Raha jerena moa ny tantaran'iny fifidianana iny tsotsotra dia toy izao: Andriamatoa Rajaonarimampianina dia nirotsaka an-tsitrapo ary nangataka ny tso-drano tamin'Andriamatoa Andry Rajoelina mba hanohanany azy amin'ny maha filohan'ny Madagasikara zay, mba ho izy no solotenan'i Madagasikara zany ao anatin'io vondrona africaine io, zany hoe izy no candidat pour la présidence de l'Union africaine. Tsy nanaiky anefa Andriamatoa Andry Rajoelina, tsy nanaiky izy, ka noho izay tsy faneken'izay dia misy lesona no an'ny olona misaina fampizara politika ity. Ny lesona na ny moral azo amin'izy dia hoe aoka itsika tsy ho be lolo-po, aoka tsy ho be lolo-po eo amin'ny fiainana. Ary zao raha mbola ny lolo-po politika no ampiarina eto Madagasikara dia tsy ho tonga lavitra mihitsy ty firenentsika ity. Raha mbola io lolo-po politika io no ampiarina eto Madagasikara dia tsy ho tonga lavitra ty firenentsika ity. Io lolo-po politika io ihany namotika ny firenentsika hatramin'izay ka hatramin'izao. Satria manino? Satria izay olona tonga eo amin'ny fitondrana dia bloqué foana ny olona manohitra azy, bloqué foana ny olona teo amin'ny fitondrana tamin'izany fotoana izany. Amin'izao fotoana zao Andry Rajoelina eo amin'ny fitondrana, Andry Rajoelina eo amin'ny fitondrana, misy ny mpanohitra. Fa any andro any taona ny avy eo amin'ny fanoherana indray no tonga eo amin'ny fitondrana, fa amin'izay fotoana zay dia bloqué ny foana ihany koa Andriamatoa Andry Rajoelina sy ny ankiany. Raha blocage anasoan'ny firenena moa tsy olana, fa raha misy zavatra tsara kosa avy amin'ny vondron'ny mpanohitra tsara ho an'ny firenena dia izao hoe tsy rariny ary fahavendranana angamba raha toka andeha sakana an'izany olona izany. Izay angamba, izay nefa ny zava-misy ankehitriny, izay ny zava-misy ankehitriny. Andriamatoa Rajaonarimampianina anisan'ny candidat ataontsika hoe favori zany amin'io toerana présidence io, amin'io toerana filoha ny vondrona afrikanina io. Raha toka izy nijoro teo nirotsaka dia possible lany soamantsara ny tenany, satria izy dia anisan'ny fantatry ny olona ary efa maro ny resy lahatra amin'izay firotsahana. Tsy nanaiky anefa Andriamatoa Andry Rajoelina fa naleo ny mifidy olona hafa, mifidy olona vaovao izay olona akaiky azy. Tsy omena tsiny ny tenany, tsy omena tsiny moa satria nanino? Satria tsy manana fahatokina an'i Rajaonarimampianina izy. Tsy manana fahatokina izy satria tamin'ny 2014 nisy ny fifidianana filoham-pirenena, lany hery dia tsy nitondreny hery ho premier ministre izy. Angamba mety nanantena hitondrena premier ministre i Rajoelina dia tsy nisy zany, dia mety tsy natoko intsony izy hoe raha hery ange no lany ho président'ny Union africaine eo dia tsy afaka ataoko soavaly, tsy afaka ataoko marionnette hoe zao atao, tsy afaka bekobekoiko satria lehilahy manina azy namosina. Fa raha metraka olona zao Andriamanjato Richard dia afaka
mba hikoko tsara anaovako izay tiako anaovana azy ngamba mety izany fa tsy fantatra so de mba izay le izy de résultat mo tsy lany satria tsy nandresy lahatra olona projet zay nentina de izy mo mbola bitaka ihany hoe tsy lany tena na de nanana projet tsara ho an'ny Afrika azy. Nanana projet tsara ianao fa mbola nisy nanana tsara kokoa noho ianao matoa ianao tsy lany. Ngamba lesina lehibe ho an'ny Rajoelina ary esaiko anazy koa mazava ho azy tia saiko ny Madagasikara, tia saiko koa ny Madagasikara satria raha sanatria lany teo izy de tsy fantatra zay fahafahambaraka ahazo an'i Madagasikara raha toka olona soavaly fosiny na saribakolo fosiny no apetraka eo, zany hoe olona mora baikona satria ianao apetraka olona irotsaka de tsy maintsy manaiky an'io patron-nao io anao, io olona nametraka anao teo amin'ny toerana no patron-nao ka fandresenanao Madagasikara zay mba hialana am'izay fahafahambaraka mety hahazo zay any aorinany raha toka tsy andeha am'laon'io Union africaine io fa toka candidat izay napetraka Madagasikara no tafapetraka teo. Fandresena ho an'ny Rajoelina Ramampianina iny zavatra iny fandresena ho azy satria voalohany indrindra midika izany fa izy dia anisan'ny olona manana ny maha izy azy ary afaka mirehare izy hoe raha izao anie Andriamatoa Rajoelina no nitohananao nekenao ny firotsako dia afaka somatsara afaka miteny an'izay ny tenany afaka miteny an'izany izy fa soa ihany aza tsy tohanan'ny Rajoelina izy satria am'izay fotoana izay mba tsy afaka ataon'ny Rajoelina saribakoly ary efa maina Rajoelina fa tsy hanaiky hotsinjindrina hodikodiny hery de tsy mitohanan'izay candidature an'izay ary ny zavatra mahavambaraka ny Madagasikara ngamba de zao hoe Richard Andriamanjato efa mitety firenena maro ihany ny hoe mba nanao campagne kely ny hoe nandresy lahatra kanefa ny firenenany tsy diany aza tsy nifidy anazy akory matoa izy tsy lany io fahafahambaraka izy zany hoe tsy ananan'olona fahatokisana ianao Madagasikara zany lasa nandany vola fotsiny mitety an'izao firenena rehetrarehetra zao enganie mba tsy vola fanjakana mba tsy vola mahoaka no lanina nitetezana firenena fa izany no tsy fantatsika za tena marina tsy fantatsika ka zay le izy hoe lesona ho an'ny Rajoelina io ora mba misy olona manana qualité afaka manao zavatra eto hanatsara ny Madagasikara de aza ny statut mampanohitra azy no jerena fa mba jereo ihany ny qualité ananany sao hitondra soa any Madagasikara fa aza dia entiny ampo tafahoatra satria io ego io de anisany manimba io ego io anisany manimba ary ny ego no nanampotika ny Madagasikara ety ny ego an'ireo mpitondra ny fandimby hatramin'izay satria valifaty politika foana ny atao rehefa tonga eo amin'ny fitondrana valifaty politika foana fa tsy mba miaino akory ny tenin'ny mpanohitra fa hoe azonay ny fahefana zao dia eo ana anjaranay zao manao daniny kibony any Madagasikara zay fa tsy ho lava resaka fa de samy ten'Andriamanitra miraroso.